Mbô efa tsy maninona. Tema fotsiny azafady. Eu fa tsy maninona. Asa tongeza be quel musiba manoloana ny fisamborana ary ny fanaovana ohatran'ireny fisamborana jiolà ny sombavambahoaka député Fetra zay président groupe parlementaire ny team moa zany kanefa mpiara-mitolona ihany koa mitaky ny famarinana mitaky ny fiverenana ao anatin'ny lalam-pandrenana ao anatin'ny tany-tandalana manoloana ny fisamborana an'ireo olona zay mitolona zany sy ireo fandratrana sy abibiana zay ataony ny erim-pamoretana reto dia manamelika tanteraka an'izany izay sombavambahoaka izay mijoro eto sy izay tsy afaka mijoro eto amin'ny fiandro an'ity marina manokana fa fanitsakitsahana lalàna faratapo izao ataony reto erim-pamoretana ireto tsy mpitandro filaminana ireo fa tena erim-pamoretana ary tena manao fanitsakitsahana ny lalàna faratapony manao tsinitsinina ny atao hoe olom-boafidy manao tsinitsinina ny androm-panjakana misy anay dia ny antemera-pirenena zany manoloana an'izany zay dia mitaky aloha voalohany indrindra ny amoahana ny député Fetra tsy misy atakandro tsy misy fepetra ary manamelika tanteraka ny zavatra rehetra zay nataondreo erim-pamoretana ny fomba ny samborana azy so hialkalika ao ambadiky ny atao hoe flagrant délit indray ianareo fa misy lalàna mifehy ary misy zavatra voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny 9/7/70 makasika ny sombavambahoaka manokana izahay ao anatin'ny fivoriana ara-potoana zao en pleine session ordinaire tsy misy sombavambahoaka na iray ary azo samborina na tadiavina na gadraina na tazomina mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy misy alalana avy amin'ny birao maharitra amin'ny birao ny antemera-pirenena voalohany zay ny faharoa dia tsy afaka hiafakafina mihitsiny manoloana an'izany resaka flagrant délit zany ireo mpitandro filaminana fa ireo erim-pamoretana satria izany flagrant délit zany dia voalaza ao anatin'ny 9/9/9 code pénal moa zany misy pitsopitsony io ho an'ny sombavambahoaka indrindrandrindra ary raha resaka faneho-kevitra ny zo fototra makasika ny sombavambahoaka tsirairay afaka manao hevitra izy ary tsy azo atao ninina mihitsy ny raha ohatra ka ao anatin'ny fanaovany asa mahasombavambahoaka anazy ny anno anehoany hevitra izay zany le tenenina hoe raha manao manifester ny opinion en exercice ny mandritry ny asa zay ataony mahasombavambahoaka azy tsy azo atao ny misambotra na mitazona na miconvoquer na manao fanadiadiana ny sombavambahoaka ianareo mpitandro filaminana izay iverinay fa tokony alalan'izany ny voalazany lalam-pandrenana izany sy ny lalàna velona fa matoa nareo tsy manaja an'izany dia sady tsy izy ianareo zany na faux na olona santoka na olona mini mihitsiny manitsakizaka ny lalam-pandrenana satria anaty lalam-pandrenana zany ka noho izay anton'izay dia averiko eto ny zavatra volazana rehetrarehetra reo ny sombavambahoaka rehetra eto tsy akanavaka tsy hoe ny sombavambahoaka team fotsiny satria président groupe parlementaire team io tsy hoe sombavambahoaka miaradi amin'ireo collectif des candidats ireo fotsiny fa sombavambahoaka rehetra no mijoro ankehitriny mitaky ny famoahana ny député Fetra ary mitaky ny fampiarana ny procédure rehetra makasika an'izany ary meloana tanteraka hoy ny baikobaiko eto sy roa fanitsakitsahana zany lalam-pandrenana zany ankoatran'izay
mikasika an'ireo olona izay maratra sy ny fampiasana fitaovam-piadiana izay tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy dia milona hitanteraka koa zany mitaky izahay ny hitsabon'ny fanjakana aloha andraisana tanana an'ireo olona rehetrarehetra izay maratra rehetrarehetra reo fa izao koa ho anareo rehetra izay nitifitra ianareo izay nampiasa hery tamin'ireo olona rehetra naratra rehetrarehetra reo dia ho raisina tompona andraikitra daholo hatramin'ny nanome baiko sy nareo rehetra izay nandray baiko tsy manara-dalàna satria misy fanarahan-dalàna sy pitipisiny ihany koa ny fampiasana an'ireo fitaovam-piadiana reny. Dikan'izany tsy haniditra velany moramora fotsiny izao zavatra zao fa tena faratapony satria ty institution ty antemera-pirenena ty ny kitianareo ankehitriny dia tsy maninona hoy fa dia eto tsika dia fakahita eto any ka dia eto ampamaranana izay dia mbola miantso ary manentana nitsika ray aman-dreny na ara-panahy na ara-drazana indrindraindrindra itsika izay be antitra izay lohany ty tanàna Antananarivo ty lohany Madagasikara rehetra zany andray andraikitra tsy misy atakandro amerina ny fandriam-pahalemina ampijanona ny fifidianana fa mpandeha ihany koa ny fifampidinena ambony latabatra mba ho tombontsoa ny be sy ny maro. I député Rosy Mamarana. Ela sakafo fofo. Mietraketraka sy mampiseho sandry ny gendarme nafarana ny enjana indrindra hoery aloha ampitahotra ny olona anampitahotra tandroy izy iny anampitahotra ny teto amin'ny bakarte izy tandroy faharoa betsaka ny gendarme tanora na ny polisy tanora no mietraketraka fa sy mitandro ny filaminana afatra nataoko voalohany miantso atsika zoko be rehetra mitondra tanora sy mpitaiza tanora eto amin'ny tanàna iona farany ze ainga za tsy teny za miasa tato satria za sady tsy any miasa ny tsy any roa za eo ampovoany rehefa mahita polisy mitifitra bout portant vavan'olona tsy zany nampianarina atsika zany raha mahitsika menakavy conflit de génération zavatra misy eny toerana tanora kely daholo na le polisy na le gendarme dia manao rambo tandro ny filaminana nareo tompoka fa tsy porombo andeha hiady amin'olona maranako azy avoay ny député fa tsy azo samborina ny député ao anatina session faharoa rehefa niantso ny lehibe anareo dia miteny izy fa ohatra ny hoe misy flagrant délit flagrant délit ninona flagrant délit dia misy début en action zany hoe fa nitarika olo izy nandeha tsy nanaraka an'le lalàna dia iny izy fa nanimba zavatra zay ny vo flagrant délit fa raha mivorivory teo izy inona nataony teo avoay le député fa tsy olon'olom-poana le tazominareo fa lehibe ana vondrona mihitsy ka ny olona hoarina ny jerena amaranako azy reo député reo dia misy olona hoarina ny androany iny dia ho hitanareo mivoka-dratsiny iny fa hitombo avy zato hoe ny olona anaraka andreo manomboka androany tanànako ty fantatro ny toetrany olona eto fantatro ny gasy fa olon'ny fo ho be dia be tsy ho zakanareo ny abean'ny olona ho avy eo aorinan'iny ka dia zao mitady fandaminana ato amin'ny assemblée no mbola institution république intact tsy netsika ary milamina miantso andramatoa lehibe anay ampiantso andreo tokony andraikitrareo dia mba ifampiresaka samy olo lehibe fa tsy mety ny mifandratra sy mifampidera sandro ohatran'ireny ary ho anareo mpanao gazety mba ataovy fanadiadiana izy no mibaiko eto amin'ny firenena mandefa an'ireny say Christian ve général Richard ve général Nahandro ve zay fotsiny mba nlatako aminareo izay manao ny toya faran'izany atsona atsika zoko be rehetra mpitaiza tanora rehetra hifanantona amiko tranquille tsy mirodorodo tsy maninona jerena zay tokony atao sotra to alaminy
Si telang.